Manahirana ny tantsaha manerana ny nosy ny bibikely mpanimba ny voly. Tsy mahomby ny fampiasana ny fanafody simika izay lafo sady manampoizina ny tany sy ny olombelona. Tsy voafehy ny fanafody simika ary matetika misy fanafody sandoka ka sady mamono antoka ny fanafody simika no vao manka koa miteraka olana hafa izay saribahana. Nanoloana an'izay zavatra zay nefa dia tamin'ny taona voalohany no azo lazaina sahirana ny tantsaha mpamokatra ary betsaka ny fambolena tena simba tanteraka hatrany amin'ny 500 isan-jato ary. Tamin'ity taona faharoa dia rehefa nanao ny fikaroana ireo tantsaha dia nampiatra ilay atao hoe ady gasy. Vahaolana arosin'ny SDM amin'ny alalan'ny tetikasa manitatra faharoa ampian'ny fikaroan'ny tantsaha ny ady gasy. Ny ady gasy dia miaro ny voly ary enti misoroka ny aretina sy ny firongatry ny bibikely. Karazana ady gasy vitsivitsy no hojerentsika any Mandoto sy any Antsirabe ary Antany Fotsy aty amin'ny faritra Vakinankaratra. Zava-misy eo an-toerana no ampiasaina, zava-maniry dia na nambolena na voan-java-maniry masika sady mahery fofona. Izy ireo dia mamono na mandroaka ny bibikely. Ny ansahoby eto an-temitra aty Antany Fotsy dia consoude sy tanésie ary absinthe ambolena eto tokotany no ampiasainy. Consoude izao no karakarain'ny sahoby eto, fa mitovy ny fanamboarana ny hodi-biby amin'ny consoude sy ny absinthe ary ny tanésie. Raha amboatra ny ady gasy amin'ny consoude zany tsika dia ohatrohatr'izao aby ny akora ilaina. Consoude 1 kilao voatetika, ohatr'izao hitantsika amin'ny sary zao dia rano 10 litatra. Dia alona ao anaty bonbonne io 5 ka hatramin'ny 220 andro. Ny ampiasana an'ity zany dia iarovana amin'ny aretina mpahazo ny fambolena. Zany hoe ity zao dia efa avy nitadavamina, efa madio dia ampiasa azy avy hatrany tsika. Dia ity ny 1 litra amin'izy ity tapohana rano 10 litra. Dia alefa amin'izay ny famendrahana azy eny an-tamboho. Intelo na inefatra mamendraka fanafody ny tantsaha mandra-piakatry ny vokatra. Ny mahatsara ny ady gasy dia tsara ny vokatra sady ny ranom-panafody dia tsy mamparary. Le avantagen'ny ady gasy zany dia tsy mila manao kasibosy satria raha produit simika no ampiasana dia mety voan'ny arety tratra amin'le fofon'le fanafody. Ny ady gasy tsy dia misy fofona sady tsy manimba tratra. Zaho zao mamboly voatabia tamin'izaho mbola tsy nanao ady gasy dia 530 kilao ny vokatra azo amin'ny 2 ara. Fa rehefa nampiasa ady gasy dia mahatratra mihoatra ny 400 kilao no azo amin'ny 2 ara. Sady ny tombontsoa azo avy aminy mateza ny voatabia zany tsy mora simba. Raha ohatra hoentina amin'ny tômôbila izao dia maharitra ela vao simba. Azo atao koa ny mampifangaro ny ady gasy amin'ny compost ranony ka sady maty ny bibikely no lonaka ny tany. Ny any Monique eto Merimitatra aty avaratra Antsirabe ohatra dia ampifangarony amin'ny tainomby ny zava-maniry mamono bibikely toy ny crotalaire, ny tefrozia, ny vatanakondro, ny felatanan'ny taolo ary ny taretra. Alonany ao anaty bassin ireo sady haroharoiny isaky ny 4 andro mandritra ny rotokom-bolana. Dia ity hitantsika ity zany zao compost liquide ity dia ny zavatra mitambatra ao anatiny izy io zany sady mandroaka bibikely ihany koa no manamasaka sy manatsara ny tany no manatsara ihany koa izay voly ambolena ny legioma moa no tena fampiasana azy. Somary marihitra toy izao ny ady gasy mifangaro compost ranony rehefa atondraka iny an-tsaha. Resy ny aretina mpahazo ny ovy toy ny lagaly ary afa-po tanteraka ny tantsaha. Tena hoe ny ovy moa zany dia tena vaventy tsara mihitsy satria zahay zany tao tamin'ny fambolena voly avitra iny nitahiry ovy nandritra ny 5 volana fa tena tsy simba mihitsy le izy. Eto Mazoto aty amin'ny distrikany Mandoto dia vaventy be ny katsaka satria voaro ny ady gasy amin'ny olitra na chenille légionnaire. Ireto ny akora ampiasaina: sohi na laurier, taretralahy, felatanan'ny taolo, ravon-mandelaka samy iray fehezany avy. Ao koa ny paraky gasy sy ny sakay tsy lany 5 lahy eran'ny lovia. Rehefa voatetika madinika ny akora rehetra dia totoina miaraka. Somary midonaka izay ihany ny fofon'ny sakay.
Rehefa tory tsara ny akora dia tovozina amin'ny lovia fa tsy raisy tanana. Ratsy zany dia mavaivay ny vazankoho sy ny rantsan-tanana mandritra ny tapabolana. Arotsaka anaty gorogoro na bidon ny akora. Avy eo dia tampohina rano. Saronana tsy lena tsara fatotra ny gorogoro dia apetraka amin'ny toerana maloka mandritra ny herinandro. Rehefa tapitra ny herinandro dia hita zany fa vita ilay fanafody atao ady gasy ary tatavanina dia afaka ampiasaina avy hatrany. Ka ny fampiasana azy dia 2 litra amin'ilay fanafody teo, tapoina 2 litra dia afaka atifotra avy hatrany ny fambolena. Dia zavatra tsapaka aloha zany teo le nampiasako le izy. Tonga zany dia hita hoe laomonina aloha zany le olitra le teo amin'le katsaka zany. Vao maniry lavalava ohatran'izany zany le katsaka dia efa manomboka manao le préparation le fanafody ianao. Dia efa mikarakara anao dia izy zany le katsaka tokony hoe indroa traitena zany mandra-pahamatoa le izy. Ny andry zareo edy vinany kosa dia ataony lafikasa ny zavamaniry onjy bibikely. Zavamaniry mitovy amin'ireo efa hitantsika teo aloha ihany no tetitetehina sady afangaro. Fa ny andry zareo eto dia ahiliny amin'ny sisiny aloha ny ranotany amin'ny tanimbola efa voasa. Rakofana zavamaniry ny fanambanina rehefa avy eo dia averina toditra eo amboniny indray amin'ny farany ilay tanina ilika. Eto rehefa voatetitetika ireo zavamaniry ireo dia natao lafikasa. Zay marina fa rehefa atao lafikasa ireo dia lo dia lasa zezika ary afaka mandroaka ny bibikely. Rehefa vita zay zavatra zay dia rehefa voavoloma ny fambolena atao eo dia afaka tohizana amin'ny ady gasy zay mamono ireo bibikely ety ambony. Tsy sarotra ny ady gasy fa ny ody bibikely dia vita amin'ny zava-misy eo an-toerana. Tsy mandany vola ny ady gasy nefa mamerina ny tsirony tany, mampitombo ny vokatra ary ny vokatra azo dia tsara sady mahasalama ny mpihinana.